asiako mafy ny tenako mangana ka andeha vosiko fandrao na dia efa nitory tamin'ny sasany azaho dia ho lavina kosa ny tenako. Korintiana voalohany toko fahasivy andiny fa fito amby roapolo. Fony Jesosy teto an-tany dia nalaim-panatoanao izy. Niatra taminy nianoanana, niatra taminy niarerana ary nisidra fakapanahy maro izy tamin'ny fotoana nakany devoly fanahy azy. Izany hoe nipetraka teo amin'ny toeranao izy mba ahafahanao mahatsapa fa miaraka aminao, miaraka alaim-panahy ary miaraka mandresy miaraka aminao izy. Zavatra tena nalavololombelona dia ilay filankanina izay nakany devoly fanahy azy mafy indrindra, kanefa teo indrindra no nijorony. Izany hoe tsy nilala olona Damasieva hanika lavo tamin'ny fakapanahy. Eo indrindra no nijoroany Jesosy mba hanehoana amintsika fa azo atao tsara ny mandresy ny fakapanahy amin'izay resaka tsy falana olona izay. Ny vahaolana sy ny tsiambaratelo dia izao: noraisy ny tenin'Andriamanitra ho fiarovana sy andresy ny fakapanahy rehetra, ary noraisiny ihany koa ny hery avy amin'Andriamanitra mba ahafahany mandavo sy miaro amin'izany fakapanahy izany. Nanaiky niety ilay mpanjaka, nanaiky ny fahoriana ilay mpanjaka, nanaiky ny sedra ny marina sy ny sarotra ilay zanak'Andriamanitra mba hanome anao, hanome antsika izay fandresena izay. Tsarovy fa tian'Andriamanitra ny andraisentsika amin'ny fakapanahy rehetra. Tian'Andriamanitra ny ahafahantsika mandresy ny fizaham-toetra rehetra, manome antoka Kristy, fa ny sedra izany izy mba ho modely ho asy ho anao fa azo atao tsara ny miady mandresy ny fakapanahy rehetra. Ny vahaolana dia izao: andeha isika hiandany aminy, andeha isika handray azy ho mpiara-mandeha, mpiara-mandresy, mpiara-mitolona ary indrindra mpiara-mandresy ny fakapanahy. Mora amintsika amin'izay fotoana izay ny andresy izany fakapanahy izany, satria ilay herany aminy no omeny atsika, ilay herany aminy no entintsika mandresy ny fakapanahy rehetra. Nampanantena mantsy izy fa andresy raha miaraka aminy ianao. Nampanantena mantsy izy fa ho mpandresy raha ho toa ka ianao no miara-mandeha aminy. Ary nampanantena izy fa ho resy na dia fakapanahy faran'izay mafy indrindra ary rehefa eo anilany miara-mandeha mametraka aminy fitokiana rehetra ianao. Amin'ity ity dia tian'Andriamanitra ho tazomina mpandresy hatrany ianao. Tian'Andriamanitra ny anananao ny tanjaka rehetra andresena ny fakapanahy, ary tiany ianao hitoetra mandrakariva miara-mandeha aminy. Vonina izy hanampy, vonina izy ampandresy, ary vonina izy ny hanome antsika ny fahaiza-manao rehetra andresena ny ratsy. Dea ho itsika mbavaka izany fiaikana sarobidy eo amiko sy ho aminao izany. Ivavaka isika. Saotra Tompo ny amin'ny lesona androany izay nampafantatra anay fa nitondra ny enta mavesatra teo amin'ny fiainanay Jesosy mba ohatra modely ho any tsirairay avy. Nalaim-panahy izy, reraka, nona ary ny sedra fakapanahy mba ahafahanay manana antoka fa raha miaraka aminy izahay dia andresy tahaka anao ihany koa. Tompo malalo, meteza anao ametraka izao afatra sarobidy izao anatinay tsirairay avy, ny mba hitokinay sy hiandaninay amin'Andriamanitra ilay zanako mpandresy. Ny fandrinay raha eo dia mandresy izay tsirairay avy, mandresy ireo mpiaino fandarina sy mpanaraka izany, mandresy ny fiainanay rehetra amin'ny fakapanahy ihany koa izahay, ka azonay antoka fa isan'andro san'andro miara-mandeha, miara-mandresy ary miaraka manolontsaina anay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.